Alleluia, alleluia. Dia miara-batsika ry-penoavana satry nyity fotoana mahafinaritra irahantsika amin'ny MCTV sy ny révérend Dimy Andresan ao anatin'ilay fandarana baiboly teny velona. Velona ho anao ny tenin'Andriamanitra, metefa aminao ny tenin'Andriamanitra, manangana anao ny tenin'Andriamanitra, mampiona aminao ny anjara voatendry. Vavaka tompoko dady, tsara mpanao ny tsara ianao. Mandefa ny teninao ianao, mampijoro ny tsiraray ianao, mampiona azy ireo amin'ny anjara voatendry ny teny tsara lavitra. Misy matoky izay fa androm-panavahany ty andro anio ty. Amen. Romanina toko voalohany andininy fafito amby folo ny tenin'Andriamanitra ny teny ary ny oloko marina velony finoana. Ny oloko marina fa iza ny olona no amarinina zay rehetra mino an Jesosy Kristy dia vao marina ianao tsy noho ny ezakao fa fahasoavan'Andriamanitra. Korintianina faharoa toko fahadimy andininy faharaiky amby roapolo dia hoy ny tenin'Andriamanitra fa tonga famarinan'Andriamanitra zasy ianao ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany hoe tsisy fanameloana intsony. Dia volony tady anameloko atsika indraindray hoe ianao ve takanao zao ve ianao ngenanao zao ianao raha jerena ny fiainan'ny tsiraray alalopy dia misy zavatra be dabe azo resahana, misy tsy fahatanterahana be dabe ao fa Andriamanitra tsy mijery an'izany. Fa nijerevan'Andriamanitra ny fanapa-kevitra ao androany eo am-pianonany ty fandarany ty. Anaiky ve ianao fa tianao Andriamanitra ary tonga dia tia tany izy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia naka ny toeranao roa arivo taona lasa teo Kalvari satria izao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka toko fa 7:10 fa natongavany zanak'olona hitady sy hamonjy mivery. Raha mino zany tenin'Andriamanitra zany ianao ekerao famarinana zany dia mandray famonjen'ny tompo ianao teo mpandraisana an Jesosy tompo sy mpamonjy. Ary rehefa nandray an Jesosy tompo sy mpamonjy ianao dia be dabe ny zavatra tady famaofao, be dabe ny zavatra tady hitranga anozongozona zany finoantsika zany. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny epistily Jaona voalohany toko 4:4 anaka ary mandresy reny rehetra ireny ianao satria lehibe le ao anatinao. Fa iza ny ao anatinao? Kristy. Zay ngely hoe nandray ny Jesosy tompo sy mpamonjy mba afahantsika miatrika zao fiainana zao apasahina tsy ao anatin'ny tahotra na satria zao fiainana zao ry havana tena milaza aminao miaratsy zao fiainana zao be da be ny zavatra renesinao etsero tatoato fotsiny teto Madagasikara firy ny ao anatin'ny ray volana ngamba misy olona zaza folo nisy tsita nandravina dia tediaviny ray aman-dreny tena mampalasa saina hoe fa maninona loatra dia amin'izao vaninandro zao tokoa ve fa hita hoe misy rivotra mitsoka fa ao anatin'ilay rivotra mitsoka zay sorina an'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra mitoetra famarinana foana ary ny tenin'Andriamanitra no amarinan'Andriamanitra ho atsika mino dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha mino ianao ahita amin'ny voninahitro iza mino ianao iza isika rehetra mpanaraka ty fandarany ty afaka iovy zany. Nisy reny mpianakaviana ny antso any mbositra izy za ty Madagasikara aty Tananarivo azafady révérence fa misy fianakaviana izy nisy fivirim-pianakaviana dia misy ankizy anakay tsy hita fa nitediavina partout dia fa alina ihany ny andro tia mba no mivavaka révérend fa tena sahiran'izay fianakaviana. Dia satria moa le olona ny antso ao io olona pino miorina ao anaty fiangonana zany fa nanao ny dingana rehetra maha-kristiana azy teo zao hoe tenin'ny tompony teny satria misy katsika sy ankonantsika vonjena ao anatin'ny famonjena ako amin'ny famonjena zany le hoe ny zavatra very tonga hita tononko hita izy amin'ny anaran'i Jesosy afaka fotoana foy dia azo vaovao nareo fa hoe atsy izy fotoana fitorinan'izay tokoa dia misy olona ny antso azy atsy le ankizy dia mipotra avy any le ankizy dia gagabe zany hoe ny olona rehetra ka nitady azy fa maninona miteny anao an'izay zava-rehetra hain'Andriamanitra tao tononko mikasika ny mpanaraka ty fandarana ty ny herin'ny fanovana ny herin'ny fahitatsiraka fahita-pity tahina ianao voaka tahina ianao mihitra tahina zay kasihan'ny tananao azy zay rehetra very tao amin'ny fiainanao tononko mamerina fitoeny zany eo amin'ny fiainanao ny devoly dia ankonana mpandresy miavaka ianareo feno fahasoavana tompoko. Amen.